Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alarobia maraina fa 20 volana jiony ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraimba izao indray koa mba ahafahantsika mandray ny fahasoavana ary tomboantsika eo aminy. Alohan'ny derantsika ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Dia Tompoandriamanitra ao misaotra anao izahay fa mbola nitao aminao hatrany handray ny teninao. Saotra anao ihany koa izay miahy ny tsirairay avy eto ary mangataka aminao izahay mba hamelanao ny fahadisoana sy ny elokay satria tsy tomombana izahay. Ampianaro fanetretena izay ireo ary ampianaro hanana fomba fijery izay hafa noho ny amin'izao tontolo izao ka hijery ireo fitiavanao, hijery ihany koa ny fahasoavanao izay posako aminay ary ihany koa anaiky ny drafitra avy aminao. Mitenena ireo fa voninkenanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fitsipim-pandraharahana maneho ny toetrantsika. Alaina mika toko fahaenina fa roa manao hoe mety madiova aho raha manana mizana mandainga sy kitapo misy vato tsy marina. Amen. Ny olona mahitsy fo araka ny famaran'i Kristy dia izay aneho fahitsiana izay tsy azo zongozonina fa vetavetany eo mason'Andriamanitra ny mizana mandainga izay ampiasain'ny maro mba hampitomboana ny tombony azony eto amin'izao tontolo izao. Maro amin'ireo izay milaza fa mitandrina ny didin'Andriamanitra nefa ny mampiasa mizana mandainga sy vato tsy marina. Raha manana firaisana tena izy amin'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy ary koa mitandrina ny lalàn'ny fahamarinany dia iseho amin'ny fiainana izany satria ifandrindra amin'ny fampianaran'i Kristy ny asany rehetra. Tsy hanakalo ny fahamendrehany amin'ny tombontsoa izy ireo fa norenana azo antoka ny orenan'ny fitsim-piainany ary maneho an'izany fitsim-piainana izany ny fitondran-tenany eo amin'ny raharan'izao tontolo izao. Mamirapiratra tahaka ny volamena eo anivon'ny fako sy ny fahalotoana eto amin'izao tontolo izao ny fahitsiana izay tsy azo zongozonina. Mety ho sarotsarona sy hafina eo mason'ny olombelona ny fitaka sy ny osoka ary ny tsy fahatokiana. Saingy tsy miafina amin'Andriamanitra izany raketin'ny anjelin'i Jehova izay manara-maso ny fitomboan'ny toetra sy manombana ny tombam-bidy ara-moraly ao amin'ny bokin'ny lanitra ireny fanjararana izay mandinika izay maneho ny toetra ireny. Raha toa ny mpiasa tsy mahatoky eo amin'ny asa fanao andavanandro ka manao tsinontsinona ny asany dia tsy diso izao tontolo izao raha mitsara azy ka manombana ny fitsim-piainany ara-pivavahana amin'ny alalan'ny fomba fanatanterahana ny asany. Hoy ny Lioka 20:10 manao hoe ary izay mahatoky mikely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be ary izay tsy marina mikely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Tsy nabe ny toe-javatra ny mamaritra ny maharariny na tsy rariny an'izany tahaka ny fitondran-tenan'ny lehilahy sy ny vehivavy manoloana ny namany ihany ny fitondran-tenany manoloana an'Andriamanitra tsy hanakinana na oviana ny tena harena ireo izay tsy mahatoky ao amin'ny mamoana ny tsy fahamarinana. Aoka ho tsarovana zanak'Andriamanitra, aoka ho tsarovanao fa zahan-tohitra tokoa ianao ao amin'ny fanjarahana rehefa atao ary lanjaina amin'ny zanany fitoerana masina. Ankaneha isika mba hitoetra ho mahatoky ka ampiseho ny toetran'ny lanitra eo amin'ny fiainana antsika andavanandro, eo amin'ny fanjarahana izany, eo amin'ny fametrahana ny fahamarinana ho lohalaharany amin'ny fiainantsika. Amen. Ianay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany, ampianaro izay ho tiany marina ary mangataka ny fanahinao masina nampy anay ho amin'ny fanatanterahana azy ireny, aoka ny ho fianarana ho an'ny rehetra ny zavatra rehetra ataonay. Aminaran'i Jesosy. Amen.